Ny andian'ny faharoa amin'ilay hetsika tsaboray izay natao indrindra namafisana ny fihavana sy ny fifankatiavan'ireo zanakan-tamora no tanterahana tetsy antoerana izay nanatanterahana izany ny alakamisy lasa teo. Navotra tao anatin'ity fotoana ity moa ny mampiavaka ity faritra sy ny kolontsaina izay anana. Ho fampifindrorana ireo zanakan-taimaroa izay mianatra miasa ary manento Antananarivo no nikarakarana ny tsaboray andian'ny faharoa izay notanterahana ny alakamisy voalohan'ny volana May teo teny amin'ny Espace Orion Bypass ity hetsika ity izay napolofona ihany koa fa mirahina sy mandray andraikitra ireo tanora amin'ny faritra maro antsehiriny tany alaina fikambanana zanakan-taimaroa mipetraka eto Antananarivo na ny Izama. Tany zany hoe ohatra fikambanana isan-karazany zany hoe fanamafisana ny firaisan-kina amin'ny zanaka teo tany lavitra teo. Amin'ny fikambanana azy zany dia tsy manapetra hoe zao taona sy fotoana fa zavatra ho apetraka mandraka ho an'ny taranaka mandiny zany amin'ny fikambanana. Zavatra hoe ny programme fofotsy amin'ny taona ity zao avec 4 octobre dia hanao balle mba hetsika iray ho atao hitadiavam-bola izy eo amin'ny semesantanoa. Satria dia manaraka izay koa mbola hoisiny fanaovana asa soa any Maroantsetra. Fotoana mahery kely ny journée fikambanana dia efa tafakatra any amin'ny 700 mahery zao ny mpikambana ato fikambanana. Aminay any zany misy ny tena hoe le tsaborana misy hoe tsambo. Ity zany fotoana entina anavaozana fomba fisainana fomba fijery dia mihitsy matoky sy mihitsy zava isan-taona isan-taona dia zavatra hipetraka koa le tsaborana. Nandritra ny hetsika ihany koa no nampisehoana ireo karazana vakoka sy kolontsaina avy amin'izany faritra izany. Omby matavy ireo ihany koa no niaran'zara niaraka tamin'ny betsabetsa tsy adino ireo karazana dia mampiavaka iny faritra iny.